MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, Malouchaoano ni Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Raha tokana indraindraina sy no irairaina hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity, tsy hita soritra hatramin'ny androany ny ezaka ataon'ny mpitondra amin'ny fanatsarana sy ny fitsinjovana manokana sosialim-bahoaka. Zavatra hafa mifanohitra tanteraka amin'izany no atao raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Mijoro ary nampahafantarina androany kolektifan'ny Malagasy ho fanohizana ny tolona efa natomboka ny taona 2024 ny amin'ny fitakiana ny fifidianana madio sy mangarahara sy fampiarana ny tany-tandalana. Manentana ny firaisan-kinany rehetra ny kolektifan'ny Malagasy manoloana ny fanapotehany mpitondra ny firenena noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolokolo avolenta mahatonga ny fahadrana lalina mahazo ny Malagasy. Ny totongana ambany dia ambany ny vola niditra avy amin'ny fanondranana ho an'ny taona 2024 raha ny tarehimarky ny Banky Fohiben'ny Madagasikara tao anatin'ny note de conjoncture économique navoakany. Ny fiainan'ny fanondrana ireo voly fanondrana no isan'ny nampidi-bola betsaka ho an'ny toekarena toy ny lavanilina no anton'izany. Olona miisa 20 no namony ainy ary 5 afa-tsy hita popoka raha ny antontanisa vonjimaika nateraky ny ranotrambo ny setao Benenitra ony anivon'ny BNGRC tokatrano maro avy amin'ny fokotany maro ihany koa no trabony ao Fevrier Vest. Olona iray no maty vokatry ny fifandomana tao a Senegal. Fihetsiketsehana izay manohitra ny fanemorana ny daty mpifidianana filoham-pirenena any an-toerana izay nataon'ny filoha ny volana Desambra ho avy izao. Olona 3 izany no maty vokatry ny fifandomana izay niseho tamin'ity firenena ity. Arahintsika avy hatrany ary ny andindinin'izay. Talata fahatelo amby folo ny volana Febroary 2024 manatitra ny araba tomboka lahy sy tomboka vavy tokaso indray to amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity anio ity saiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany hanomboantsika izany avy hatrany ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao raha tokana indraindra sy ny hoirairaina hatramin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity tsy hita soritra hatramin'ny androany ny ezaka ataon'ny mpitondra amin'ny fanatsarana sy ny fitsinjovana manokana ny sosialim-bahoaka. Zavatra hafa mifanohitra tanteraka amin'izany no atao raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Matoan-dahatsoratra Gaeton Andriaslava. Marary ny sehatra rehetra eto Madagasikara ary miamlentika anaty fantrana lalina trano ny vahoaka Malagasy. Tsy nisy na sehatra iray aza nahazo vahana tamin'ny resaka fanondranana makany ivelany nandritra iny taona 2024 lasa iny. Vokany ny totongana ny vola niditra avy amin'ny sehatry ny fanondranana. Mazava ho azy fa mitotongana vokatra izay ihany koa ny sandan'ny ariary. Nato ny banky iraisam-pirenena ihany koa ny famatsiana arabola mitetina $100 noho ny tsy fanarahana ny tsakany sy andavany ny fepetra no takiany mpamatsy vola eo amin'ny sehatry ny angovo, ny arenan-kibon'ny tany sy ny orinasa Air Madagasikara sy ny sisa. Tsy misy ary tsy hita soritra nefa ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana anarenana ireo sehatra voalaza ireo. Tsy misy fandraisana andraikitra, tsy misy ny fandraisana hevitra ireo manampahaizana manokana amin'ny fanarenana sy ny fanatsarana ny toekarena. Tsy misy ihany koa ny ezaka natao anatsarana ny famokarana anatiny ka ampitombo ny vokatra eto amintsika. Zavatra hafa mifanipaka tanteraka amin'ny fitadiavana vahaolana no hita miariary. Amin'izao fotoana manatrika fivoriana mikasika ny fampianarana ny Dubai ny mpitondra sy ireo delegasionna miaraka aminy. Misy 10 izy ireo raha ny loharano vaovao azo anatrika io fivoriana io any an-toerana mandritra ny 3 andro. Fanontaniana maro no apetraka ny maro manoloana izany. Anahoinina daholo ireo olona maro ireo? Iza no miantoka ny sarandalana ny hotely ho an'ireo delegasionna ireo raha raisina fotsiny hoe 5 andro
satria 3 andro ny fivoriana ny Dobay, miampy ny fandehanana mandroso sy miverina. Iza no miantoka ny indemnité-n'ireo délégationna ireo? Raha atao ny kady tsotsotra, raisinao mandany $200 isan'andro ny olona iray. Mandany $10 zany izy ao anatin'ny 5 andro, raha tafiditra ny lalana mandroso sy miverina. Izany hoe $100,000 ho an'ny olona 100. Izany $100,000 zany ve tsy ahavitana mamaha olana zavatra hafa eto amintsika? Eny fa na dia vidianana sakafo ho an'ireo mpiray tanindrazana, maty ny anoanana fotsiny ihany aza. Midika izany fa tsy lahara-pahamehana ho an'ny mpitondra fanjakana ny famahana ny olan'ny fahantrana eto Madagasikara, ka mahatonga ireo mpandinitika ny raharaham-pirenena ilaza fa hiamafy ny fahantrana eto amintsika raha ny fomba fiasan'ny mpitondra amin'izao fotoana no mitohy. Itombony miaina anaty tsy fahampin-tsakafo ary emitratra ny larana misy an'i Madagasikara eo amin'izay sehatra izay. Mitombo manaraka izay ihany koa ireo olana isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina ateraka io fahantrana io. Isan'izany tsy fampiny fanabeazana, ny tsy fandriampahalemana, ny vonolona, ny alatra sy ny fakanan-keriny isan-karazany. Mijoro ary nampahafantarana androany kolektifan'ny Malagasy ho fanohizana ny tolona efa natomboka ny taona 2024 ny amin'ny fitakiana fifidianany madio sy mangarahara sy fampiarana ny tany-tandalana manentana ny firaisan-kinany rehetra ny kolektifan'ny Malagasy manoloana ny fanapotehany mpitondra ny firenena noho ny tsy fahaiza-mitantana sy ny kolikoly avolenta mahatonga ny fahantrana lalina. Mahazo ny Malagasy fanadidina mikasika izay ary entiny io nasainy. Mety ny tolony efa natomboka tamin'ny taona 2024 ary mirahina ny kolektifan'ny Malagasy hitakina fifidianana ekeny rehetra atongavana amin'ny fanjakana tandalana araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany teny Antaninarenina. Nandritra ny fampahafantarana ny kolektifan'ny Malagasy nivotra fa hijoro ary hiteny hatrany izy ireo manoloana ny fitantanana tsy mahomby mahatonga ny fahasahiranan'ny Malagasy na eo amin'ny lafiny politika izany na ny toe-karena na ny sosialy. Tao arivo fevrier tsy ara-potoana ny teny anivon'ny antenimera-pirenena sy ny fanambarana nataon'ny CENI omaly latsinainy 10 febroary dia mibarabara ankehitriny fa tsy vonona ny mpitondra amin'ny fifanakaloza-kevitra demokratika ametrahana ny fitoniana na dia nisy fanovana ny lalàna mahakasika ny fifidianana nataony iza aza. Takina trany ny fanadiovana tsy misy atakandro ny lisy-pifidianana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana ampanjakana ny fahamarinana sy ny tany-tandalana ary mampanjary ny tena demokrasia eto Madagasikara. Manentana antsika irahina sy hijoro hatrany ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena Malagasy hikatsaka ny fanjakana demokratika ahafahan'ny tsirairay aneo hevitra ankahalalana. Ny kolektifan'ny Malagasy dia firaisan-kina fiara-mitantana mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena ary misokatra amin'ny ampilavikery mitovy tanjona aminy. Ankoatra io, mitotongana ny fari-piainan'ny Malagasy noho ny tsy fahamarina toeran'ny mpitondra sy ny kolikoly avolenta mamatotra ireo manam-pahefana toy ny miseho an'ny Londra ankehitriny hoy ny kolektifan'ny Malagasy. Tsy misy politika mazava miompana amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana fa ny serasera sy ny endrika ivelany no mahamaiky an'ny mpitondra antony mahatonga ny vidim-piainana tsy voafehy. Tsy feno ny fiapetra fitantanana mangarahara izay angatan'ny mpiara-mombonantoka amin'ny fanatanterahana asa eto amintsika antony mahatonga ireo fahampitehana fototra-fitrasa fototra ilainy ny mponina amin'ny andavanandrony. Ireo olana ireo izay tsy ho voavana mbola atao anatin'ny 3 taona aza ho ny fanambaran'ny kolektifan'ny Malagasy. Izy ireo izay manameloka ihany koa ny fanapotehana ireo orinasa-mpanjakana toy ny kompania mpitaterana Air Madagascar, ny orinasa Jirama sy ireo mpandrara Malagasy kitro ifarany fampandrosoana. Ny kolektifan'ny Malagasy izay anohy sy anamafy ny tolona natomboka ny taona 2024. Efa fantatsika efa nisy foana ny antso na nataony ny mpiara-miombonantoka amintsika na ny firaisamonim-pirenena na ny antoko politika maro samihafa ny hoe isy ny fampidiniana na diovana ny tokotany mpifidianana. Minikipa ny fitondrana amin'izay zavatra miseho zay dia anjarantsika zany misintona lesona ny hoe iza no tena mitady vahaolana ho an'ny firenena. Zay mampanao politika aminay dia mitady vahaolana ho an'ny tombontsoan'ny imbonana zay fa tsy mitarika ny olona any amin'ny zavatra mety hanimba ny firenena. Androany tsy lavorary io raha io ny kely rehetrarehetra dia minohy anareo fa
tsy lamina ny fifidianana rehefa aveo satria tsisy anaiky mahay moramora tsony no hoe hoangalaranao vato sy anotigodinanao vato mety mivadika endrika hafa ny tolona satria mety tsy collectif ny candidat latsaka filoham-pirenena tsony io fa collectif ny malagasy ray manontolo mihitsiny zay andray anjara ny fiainam-pirenena manomboka izao ary zay ny antony mitsangana tsisy fampantrona azo heverina raha fitondrana ohatran'io fitondrana amin'izao fotoana izao io lany tao anatin'ny totoa ny petrahany io dia tsisy fampantrona antsika heverina zany ary tsisy fampantrona azy heverina ihany koa raha solombavambahoaka lany amin'ny mosoka na be ny tanàna lany amin'ny mosoka no tonga eo dia aleo hoe mieritreritra fa raha hoe any amin'ny be ny tanàna any ka anaovana hitsin-dalana ohatran'ny atao tamin'ny teo ny valim-pifidianana dia hipetrapotsiny amin'izao ny olona miantso oatra ny ankolafikery samihafa ny mpiantsehatra mivantana sy ankolaka amin'ny fifidianana ny kolektifa ny malagasy hifampidinika isy ny fifidianana madio sy ny fitoniana eto amin'ny firenena finiavana ampangarara ny fifidianana avy amin'ny mpitondra sy ny seni izay mbola tsy hita taratra mandrakandroany tamin'ny volana mea nametraka volavolan-dalàna zahay miaraka amina deputé efapolo mahery volavolan-dalàna tokony anaovana ny fanavozana ny seni article anankifito monja io dia nandalo tamin'ny gouvernement le izy dia rehefa miverina tato amin'ny assemblée nationale hoe ho alefa aroso zany zay tokony vita taloha amin'ny fifidianana teo iny dia tsy nalefa an'zareo tsika miteny zao nanao fivorina tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena kanefa tsy niresahana mihitsy io volavolan-dalàna anovana seni mba hisiny le seni ekeny rehetra mba hisiny seni tsy adikevitra ary miverina amin'ny seni taloha article anankifito dikan'izany mazava raha anatin'ny déclaration ty hoe tena mazava mihitsy zany fa tsy mianaiky mihitsy ny fitondrana mba hoisy hoe fifanankarozan-kevitra manoloana ny fikarakarana amin'ny fifidianana na mafisin'ireo mpikambany ao anivon'ny kolektifa ny malagasy fa fanohizana ny tolony efa nataony taona 2024 tolom-bahoaka misokatra amin'ny herivelona sy ankolafikery rehetra mitovy tanjona mitovy fomba fijery ho fanavotana ny madagasikara izay latsaka ankaterena ankehitriny isy ny fifidianana madio sy mangarahary ary ho fampanjakana ny tany-tandalàna no antom-pijoroany kolektifa ny malagasy nato ny banky iraisam-pirenena ny famatsiana arabola tokony hositrahany Madagasikara mitentina zato tapitrisa dolara antony maro no mahatonga izany raha tsy ilaza fa tsy nitsy fahaiza mitantana sy nitsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra izany ny faneho-kevitra voaray androany fanadidina mikasika azary hiasarotra ny toedraraha eto Madagasikara ary tsy hisy fampandrosoana hovanina eto amintsika noho ny voka-dratsy ateraka ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana nato ny banky iraisam-pirenena ny famatsiana arabola tokony hositrahany Madagasikara izay mitetina zato tapitrisa dolara vokatra izany ny antony dia tsotra satria be dia be ny fepetra tokony raisina dia tsy ataony dia ireny fepetra ireny zany tsy fanajana lalàna tsy fanajana fomba tantanana mendrika be loatra ny kolikoly sy sisa dia mangataka ny banky mondialy hoe reto tokony atao dia tsy atao amin'ny fanjakana dia ho sahirana be eo tsika dia ho sahirana dia fahity ny fanjakana dia vomaika maro no zone de lestage vomaika tsy tafavoaka tsika zavatra efa fantatra ane zany zavatra efa fantatra hoe io fitondrana io dia kopaka mbava fotsiny fa tsisy vokatsoa ho antsika ary amin'ny atin'ny telo taona ho avy eo minoana anareo fa tsisy zavatra androso eto Madagasikara ho an'ny FMI malagasy raha tiana ny ampandroso marina ilaina ny fanatsarana ny rafitra arabola eto Madagasikara ary tokony apetraka ihany koa ny fahaleovantena arabola tsy azo ekena mihitsy hoe mindrana dolary ianao hividiananao ariary andoavana ny karamam-panjakana zay ngeny tsy mahatafitantsika foana 5 milliards de dollars antrosan'ny Madagasikara ireo 5 milliards de dollars reo ny zavatra anao tamin'ireo vidianana ariary andoavana ny karaman'ny fonctionnaire tsy normal hoe amin'ny tany anankiray fanampiana vanivelany dollara fa raha randray dollara raha ngeny mpiasa panjakana dia bazony ekena izy fa ireo mpiasa panjakana ireo tsisy maray dollara na ariary fa vola gasy daholo sary anankiray fotsiny no apetrako aminareo tany amin'ny taona 770 zany hoe 10 taona lasa zay 400 000 francs vidina 404 bâche iray 400 000 francs zany hoe 80 000 ariary tsika miteny zao fromagerie amin'ny Carrefour Vaovao io le atsondrareo hoe
inona papillon tsy camembert izy fa roquefort papillon 250 000 ariary ny kilao zany hoe nazahoana 404 bachet telo plein satria raiso zany fa raha 404 bachet ray no 400 000 francs 1 250 000 1 200 000 no vidin'le 404 bachet telo 50 000 mahavita plein tamin'izany ariary folo ny litre lasantsy androany io zay sisany vidiny ary io vidina roquefort papillon ray kilao io karaha manolona anankiray io androany zay ny ainatsika fa raha mitoy io raha mitoy zao raha tsy miova ny rafitro ny vola raha tsy ovana afaka tsy haiko firy taona io 1 250 000 francs io souffleur ray isanoazony io nanamafy ihany koa ny ao anivon'ny antoko malagasy miaramiainga fa vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra izao toe-java-misy lalovan'ny firenena izao zava-misy angamba aloha ny tsara ho fantatra androany dia matoa tonga amin'izao sehatra zao tsika dia misy olana mpitantanana zany eto Madagasikara ary isan'ny olona mpitantanana hitantsika eo ny tsy fahaizana mijery zay lara-pahamehana amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny raha tany ity tokoa ka tonga amin'izany hoe fahatarany ny famatsim-bola ho an'ny Madagasikara zany ny firenena dia mazava ho azy zany fa tsy fahaiza mitantana eo amin'ny mpitondra dia ho annay atao amin'ny antoko malagasy miaramiaigna dia tsotra ihany manapirofo ny zava-misy fa tsy afaka mitondra vahaolana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao satria ny tombotsoany manokana ihany no mamaiky azy fa tsy ny tombotsoany ny besiny maro isan'ny sehatra itaky ny banky iraisam-pirenena fanatsarana raha tsy ahivina ny sehatry ny arenakibony tany ny orinasa jirama ny airmad sy ny sisa arak'izany tsy niresaka arabola sy ny fitantanana ihany no olana eto amintsika fa ireo sehatra rehetra noho izay fitiavatena sy fikatsahana tombotsoa manokana ataon'ny mpitondra izay eo amin'ny pejy toekarena kosa indray dia ny totongana ambany vola niditra avy amin'ny fanondranana ho amin'ny taona 2024 raha ny tarehimarika ny banky foibe ny Madagasikara tao anatin'ny note de conjoncture économique navoakany ny fiainan'ny fanondranana ireo vola fanondrana no isan'ny mampidi-bola betsaka ho an'ny toekarena toy ny lavanila no anton'izany teo ihany koa ny mahakasika ireo vokatra arenakibony tany toy ny cobalt sy nickel fanadidina entiny Ivrisha hatramin'ny 7 isanjato ny fitotonga ny fanondranana lavanila ny taona 2024 ankoatra ny tambokatra naondrana izay niena hatramin'ny 8 isanjato nidina hatramin'ny 7 isanjato ihany koa ny vidim-bokatra ankapobeny raha ny tarehimarika navoaka ny BFM atao anatin'ny note de conjoncture économique nanampitrotraka ny olany vola fanondrana ny fotoatsatotra ny olalovany sy ampiariana arenakibony tany nandritra ny taona maro sy ny fitombo ny fanafarana entana fampiasa andavanandro fa anisan'ny tena olana ihany koa raha miresaka tsika ny taona 2024 ny resaka droit de sortie azadiny koa fa ny arenakibony tany anisan'ny tena contribuer betsaka nisan'ny apahany betsaka ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara ny vola azo avy amin'izay arenakibony tany zay famerana ny fanasiana zay droit de sortie zay koa anisan'ny tena nampiembotra n'ireo mpanjarao ny lafin'ny arenakibony tany amin'ny fanondranana entany fa ny raha miresaka an'izay ny atsika ny marimarina kokoa eto Madagasikara efa tao anatina 20 taona 30 taona zay ny mizanam-barotra na ny antsoina hoe balance commerciale Madagasikara dia miiba foana déficitaire osika ny tena marina kokoa eo le fiainan'ny fanondranana entana fa ny tena ivon'ilay olana dia ilay fitombon'ilay fitombona miopampana eo amin'ilay resaka fanafarana entana zany hoe ny augmentation massive n'ilay importation zay ny tena anisan'ny tena olana eto Madagasikara ny vahaolana moa mahakasika an'izay resaka fanodinana anatiny ihany tsy nisihatra anazy aina araka izany raha ny lafin'ny fanondranana ny taona 2024 raha ny tarehimarika avy amin'ny BFM matrany nidina 5.4 isanjato ihany koa ohatra ny fanondranana nataon'ireo orinasa fakaba toy ihany koa ny cobalt sy ny nickel izay nahitana fihenana hatramin'ny 7.2 isanjato noho ny fitotongam-bidy teo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena
ho sarotra ankilany ny anetsana ny fatiantoka terak'izay raha ny fomba fitantana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ireto faran'izay tsy mbola manao lara-pamina ny fanatsarana ny famokarana anatiny. Isan'ny singa fototra mety hanova ny mijanam-barotra ny firenena na ny balance commercial. Tsy dia tena mazava zany hoe inona la paikady hoentin'ny fanjakana izay mampiroborobo an'izay sehatry ny fanondrana entana, fa eo ihany koa ny fanenana izay fanafaran'entana izay tsy dia tena mazava. Raha miresaka fanafaran'entana dia aoka zava-tsara hoe inona moa le entana tena mahatonga an'ilay fiakarana miopampana fanafarana atao Madagasikara io, dia eo ny lafin'ny PPN osika amin'ny produit de première nécessité. Raha tsy manana paikady mazava tsara miresaka famokarana anatiny, ny resaka vary zany, ny resaka fanodinana an'ireo akora maro samihafa, ny lafarinina, ny siramamy, ny menaka amin'ny fanjakana, dia tsy mbola azo antoka ny atomombana sy ampiena ny fanafarana entana io. Raha miresaka le fandaharana asa iny tsika ODOF, dia tsy mbola mazava hoe avaiza marina tokoa moa zany ilay vola izay hoentintsika manao an'ilay famatsiana na ilay antsinao hoe investissement. Tsara be ny fananana finiavana hoe industrie isaky ny distrika iray, fa movy tena manana izay hoenty manana izay tsika. Le politika amin'ny ankapobeny amin'ny fanjakana ve ahafahantsika tena mifinansie an'izay industrie izay isaky ny any raha politika amin'ny ankapobeny. Ankoatra ny fepetra ara-ekonomika, misy ny vahaolana azo ny fitondram-panjakana jerena aingana, anamorana ny fanondranana sy ny famarotana ny vokatra malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, hoy ny mpamakafaka ara-ekonomika. Isan'izany raha ny vokatra lavanilina ny fanafoanana ny fameram-bidy, izay nanahirana ny mpandraharaha na izany teto amin'ny tsena anatiny na ivelany. Eo ihany koa ny fampitomboana ny agrément izay nanaova ny mpandraharaha, antso antonany maro saingy notazan'ny-potsiny hatramin'izao. Ia mafiatrany tany fantrana eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka raha ny faneho-kevitra ireo mpamakafaka fiainam-pirenena. Ankoatra ny olana ara-toekarena lalina diavin'ny firenena ankehitriny, mbola izaka sy iainany tsy fananany fanjakana politika mazava tao anatin'izay ady amin'ny fahatrana izay isika manomboka eto, hoy ny fanazavana. Ivry Sharatrany. Tsy mbola ho atoato ny siny fivoarana mahakasika ny ady amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Natafiditra anatin'ny andro telo lehibe voalaza ho ifantohan'ny politika mpanjakana aza ny fijerena amin'ny maha-olona sy ny sosialim-bahoaka. Tsy maintsy iaina ary izaka ny vokatry ny tsy fananany fanjakana politika mazava ny firenena sy ny vahoaka mandritra ny 5 taona manaraka. Tadidio fa anisan'ny aksa stratégique voalohany findram-panjakana ny maha-olona. Zany hoe tokony hanana politika mazava tsara. Io tsy afa-tsy resaka politika ihany no ahafahantsika mampiova ny maha-olona, satria izay moa ny antony firenena demokratika anankiray hoe izy ny antoko politika, manana politika tsara ary fidin'ny olona fa hanova amin'ny fiainany. Ka ny tsika raha ohatra amin'ny tena 2024 tsisy miracle hoe tamin'ny 2023 tsaratsara dia tsy maintsy misy politika 10 ans io farafahakeliny hoe tena mazava tsara zany izy hoe iny plan quinquennal, plan décennal hoe tia amin'izao fotoan'izao tsika vitatsika tratratsika ny arena sala amin'izao. Ka raha miteny izy 2024 zany zavatra zany hitanareo fa amin'ny taona ity zany tsisy miracle aseho eo. Rehefa hoe tsy nanana izay politika izay ny fitondram-panjakana tao anatin'ny 5 taona, tsy hoe akory amin'ny 2024 vao hoe tsara le zavatra, mbola ao anatin'le fandraisana ny vokatra le tsy fanana politika tsika menakavy amin'izao fotoan'izao. Mbola hijanona ho mahantra eo ambony arena trany arak'izany ny malagasy hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena. Tsy mandeha amin'ny tokony ho izany koa ny fitantanana ny arena kibon-tany izay tokony hitondra voka-tsoa na izany ho an'ny firenena na ny vahoaka. Ambonin'izay ny fanondranana antsokosoko sy ny fanaovana ampimamba ny sehatra stratejika maro izay fehezin'ny olombitsy. Alahelo foana ngeny zavatra hitantsika rehefa hoe maheno hoe zao kilo hono tsy hita lasa tarianana dia zao kilo hono ny volamena lasa tarianana, alahelo foana ireny zavatra ireny. Reny no midika hoe tsy tsara ny fitantanana ny zavatra ny arena kibon-tany eto amintsika. Tadidio fa io resaka arena kibon-tany io ny tena mampalahelo moa dia tena resaka ataon'zareo ohatran'ny mahita an'ireny ilakaka ireny ianao hoe be da be lasa kilavadavaka ny tanàna eto fa tsy tena manaraka an'le fenitra amin'le fitsandrana vatosoa.
satria ireny ange tokony fehezany fanjakana tokony izy dia tonga dia olona atao exploitant minier mihitsy ny tokony miasa amin'ilay izy fa tsy hoe mandavadavaka ny anaty olona ny aina very ny zavatra azo kely tonga dia verivery amin'ampany fotsiny ilay arenakibony tany. Tombanana ho 4,5 ny fitombony arokarena Vaovao, izany hoe nahitana fitombona ohatra 5,5 arina ny tondas. Raha ny tatry ny ONU tao anatin'ny situation et perspective de l'économie mondiale, mbola iaina fantrana lalina noho ny zava-misy tamin'ny Covid-19 ny taona 2022. Ny 700 n'ireo firenena voasokajy ho manana fidiram-bola ambany isan'olona. Tafiditra anatin'izany ny firenena mahantra toa ny Madagasikara, izay mbola iaina ao anaty trosagoavana ihany koa raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity alina ity iseny vetivety anatin'ny dokam-barotra fohy isika. Efa miandranao amin'ny telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabe zao ianao miaraka amin'ny zara kado ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 10,400 ariary isan'andro tonga vaingana any amin'ny telma shop. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données, management et administration des affaires, option finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tavaveny indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy asaika ohatrany ianao anaraka izay vaovao atao amin'ny tapany faharoa izay ny pejy ny politika trano anohizatsika izany ambany fanantenana fa hisy ny fasafasa eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernemanta ambany ihany koa ny fanantenana fa hisy ny fandinihana araka ny tokony ho izy ny teti-bola mpanjakana sy mpantsina na ny LFR 2024 ny fivoriana ara-potoana voalohany izay mifanindry amin'ny vampotona ny fampelezan-kevitra araka ny volavolan'ny tetiandro naroso ny seny omaly fanadidina raha ny lalàna fototra mivory ara-potoana indro isan-taona ny parlemanta ary 90 andro ny faharetan'ny fotoam-pivoriana manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra ny fotoam-pivoriana faharoa
ho an'ny anteny mera roatonta ambany ny fanantenana fa isy ny fandiniana lalina ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 420 ambany ihany koa ny fanantenana fa isy ny fasafasy eo amin'ny governemanta sy ny solombavambahoaka mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ataon'ny solombavambahoaka amin'ny ity taona 420 ity. Antony mifanindry amin'ny fotoana fampelezan-kevitra ho an'izay rotsaka ho fidiana solombavambahoaka io fivoriana ara-potoana voatondro ny lalàna io. Ohatra ny fomba fanao an'ity gouvernement ity tsy isy zany raha tsy hoe herinandro alohan'ny fahatongavan'ny fifaranany ny fivoriana ara-potoana ataon'ny solombavambahoaka dia olan'izay eo dia na olona 10 ary amin'izy menakavy dia andany an'io fa raha hoe raha ty aminay mpanohatra aloha dia tsy hanao an'izany mihitsy satria tadio tsara fa io teti-bola sy mpantsinoa no ienan'ny firenena mandritra ny taona 420 ka kely finoana kely mifinoko ny amin'izany hoe isin'izany hoe fasafasy amin'ny gouvernement zany tenenana an'ity olana rehetrarehetra ara-sosialy ara-politika ara-ekonomika eto amin'ny tany sy ny fireneny tia tsy isy zany raha izao fifanindriny ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka izao. Kely koa ny finoko hoe isin'izany hoe isy an'izany hoe fandiniana ara-dalàna ny teti-bola sy mpanitsinany amin'ity taona 420 ity resaka fampandrina drisa daholo zany afa kely ny finokany isin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Mibantoerana amin'izao fitondrana izao ny kady politika raha ny fanazavana vao manomboka ny taona tsy karitra izany ary mitoy hatrany vokatr'izay ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Fanampin'izay tsy manana viana sy paikady mazava hitondrana ny firenena ny mpitondra. Efa tsy ao anatin'ilay atao hoe fanarahana sy fanomanana araka ny tokony izy mihitsy zany ny fifidianana ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa resaka manao araka ny fiteny hoe manao fitondrana le tany sy ny fanjakana manao pilotage avy io zany hoe tsy efa tsy mba misy vina tena etreretina mihitsy zany fa efa misedra olana dia hoe ahoana ny làna amin'ity dia lasa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia lasa mandeha amin'ilay tsy fanarahan-dalàna zany ilay firenena malagasy amin'izao fotoana izao ary io tsy fanarahan-dalàna io dia spécialité amin'ity fitondrana gouvernement amin'izao fotoana izao lasa atao hoe tsy fanarahan-dalàna manara-penitra mihitsy zany ataon'ity fitondran'ity amin'izao fotoana izao fa nanomboka tamin'ny vao manomboka dia efa io sady rehefa mandeha amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia efa io zany fandohany dia efa minona roa fa efa makany izy ny fitenenana amin'izao fotoana. Tsy aivina nanomboka tamin'ny fametrahana ny fitsipaham-pitokisana tamin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernement Tatsay ny volana desambra 2020 tsy nisy intsony ny fasafasy teo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka. Tsy aivina ihany koa fa nitoy tamin'ny raha fanonganana mpikambana teo anivon'ny birao maharitra misy 7 ny teo anivon'ny anteny mera-pirenena ary tsy nisy ny fandiniana ny LFR na ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina ho an'ny taona 2020 noho ny fanenjehana ny filohan'ny anteny mera-pirenena ho mpitarika vovonana mpanohitra sy mpanonga-panjakana raha nitady vahaolana niaraka tamin'ny FFKM. Mbola mitoy izay tranga izay ankehitriny ka antony mahakely finoana fa isy ny fasafasa sy ny fandiniana ny LFR 420. Manamafy hatrany tsy fanaran-dalàna toy ny mpitondra ny volavolany datim-pifidianana navoaka ny seny omaly ho ny solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana. Ankoatra izay misy ny faniliana ankolaka ireo izay mikasa irotsaka hovidiana solombavambahoaka ny fampiakarana avroeny ny caution. Fanadihadiana mikasika izay ary nanaitra ny maro ny fahitana ilay volavolana datim-pifidianana navoaka ny seny omaly ary mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny gouvernemanta. Manamafy hatrany ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana zany raha ny fanehoan-kevitra androany ary ny manamafy fa tsy mahaleo tena ny seny amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Ny tsy fanaran-dalàna izay lasa fanao mahazatra eto amintsika ka mila fanovana. Pas de fait rétroactif de la loi. Zany hoe zany tsy tokony hihatra amin'ireo amin'ny mandany mera amin'ny perinasa izay efa lany mandaa amin'izao zany lay fepitona 5 taona iasany fa ireo be ny tanàna izay ho fidina amin'ny ho avy zao. Kanefa moa ataoko hoe mampalahelo ny milaza azy fa tsy dia mahagaga tsony zany amin'izao fitondrana izao satria vo izay moa ny lalàna ho hitsakitany lalam-panorenana raha moa tsy asindry zareo dikany
zavatra voakan'ny HCC zay ataontsika hoe juridiction faratampony eto firenena manitraka lalam-panorenana tsy manaja ny lalam-panorenana ka tsy de mahagaga indrisa mampalahelo ny olaza azy satria raha fandikan-dalàna bevava mibaribary toy izany no atao hoe tsy mahagaga eto amintsika lasa ny tsy fanarahan-dalàna indray no lasa fanao mahazatra eto amintsika. Nambara nisany omaly ihany koa fa niakatra avy roeny ny caution tsy maintsy alohany ireo zay maniry irotsaka hofidiana solombavam-bahoaka tsy olana ho an'ireo solombavam-bahoaka amperinasa amin'izao fotoana io saingy miendrika fanilihana ankolaka ireo olombanona tsy manana fahafahana arabola. Lasa discriminatoire le izy, lasa mety misy olona manan-kevitra tsara ary mety tian'olona hofidiana solombavam-bahoaka nefa mety tsy afaka hifaninana amin'ilay fifaninanana le fifidianana izy noho ny mety tsy fananana an'izay caution zay de zay ihany no ataoko hoe mampalahelo amin'le izy satria lasa zay manambola zany no tsy maintsy afaka hirotsaka député na zay manambola zany no lany député ihany koa. Tsy aivina atrany misolo tena ny vahoaka manao lalàna manombana ny politika mpanjakana ary manara-maso ny asan'ny gouvernemanta no andraikitra goavana sahan'ny solombavam-bahoaka. Mila olombanona izany fa tsy anara-drenirano izay fironana sy foto-kevitra politika mandalo fotsiny ihany. Mila olona manana ny maha-izy azy ihany koa ka ho afaka hanatanteraka ny tsakany sy andavany ireo anjara andraikitra voarakitry ny lalàna ho azy ireo. Miendrika ho fanilianareo antoko politika ivelan'ny fitondrana sy ny antoko politika zandriny mba tsy andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fampiakarana ny antoka arabola ho folo tapitrisa ariary ho fahafana mirotsaka hovidiana mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io raha nefa ny hokevitrireo antoko politika androany fanadidina entiny Henri Florian. Ho sarotra ho an'ny antoko politika ivelan'ny fitondrana indrindra fa ireo antoko politika zandriny ny hanana kandida ho solombavam-bahoaka sy hanana kandida manerana ireo distrika 770 ereky Madagasikara amin'ny fifidianana ny faha 7 Mey ho avy izao. Raha ny nambaran'ireo foloany antoko politika nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Miendrika ho fanilihana ireo antoko politika sy ireo izay maniry hirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ny fampiakarana ny antobola ho folo tapitrisa ariary araka ny fanapahan-kevitry ny CENI. Ny atoko kitana aloha dia gaga be misy am'le nampiakarana 50 millions de FMGN le caution de député io ene solo tegna ny vahoaka tena mifotony tokony amoraina zay olo isolo tegna azy. Io zany dia question na éliminatoire ny parti politique zay sont pouvoir io bevenareo 119 district eto efa 50 millions zany ho an'ny parti zany mavesabesatra ame 6 milliards 7 milliards any lany no ame caution ny candidature ny fotsiny de amilava eo ny propagande ao ny posterany dikan'izay zany ho vice misy zany ny parti zay sans pouvoir andray anjara amin'io etadavinareo zany ho majoritaire zareo satria zareo manambola mangalatra volam-pazakana mampiasain'ny candidature amin'io zay zany io zany tokony mila ho isy dininy aty avy aty amin'ny mpanohitry hoe débat amin'io hoe mety ve zany 50 millions de FMG zany caution tamin'ny lasa moko izy mba nalefadefaka de mba nafaka ny participer daholo na zay tata mikitana participer daholo tamin'ny députation tamin'ny mandala teo zany. Raha ho an'ny antoko tsara tafina manokana tsy ho vitany antoko ny androtsaka kandida manerana ireo distrika rehetra ereky Madagasikara fa izay distrika everin'izy ireo fa hahalany ihany no ametrana kandida noho ny volabe tsy maintsy ilaina amin'ity firotsako fidiana ity. Manao le élimination ngalalan'ny vola satria raha 5 millions izy tamin'ny farany teo dia miakatra 100% zany fiakarany zao. Eny efa tsy ataona moa fa dia samby sy mesy samby manao fa le izy raha miresaka démocratie nge ary matetiky ny FFKM amin'ny teny an'io raha miresaka démocratie nge tokony atao mahafaka maro olo mahafaka milasaky dia mba velao le olo isafidy zay olo tiany tondrany ame osolotegnany satria io élection de proximité any koa ny solombavam-bahoaka fa sy hoe tonga da miresaka vola anao tonga dia efa manilika ny olona sahady
anareo ny fitondrany ny vola azo no alefanareo nefa de sy de fantatra ely loatra avaizany tena origine ny loaranombolanareo de mazava ho azy zany fa de maro no sahirana amio fa hoanay saratafagna aloha de zay moa zany de ohatrany tamle présidentiel igny koa hoe 200 millions 200 millions d'ariary de zay de sy mainsy manao ihany zahay am'izay everinay toeragny hoe mampanambanagny anagnanay chance olany ify de manahiragny ihany lay izy vis-à-vis na candidat sasany mety ho tian'olona nefa tsy afaka anao satria noho no resaka caution be de be io satria akoatrany caution mbola koa ny anaovagny propagande fond de propagande ny anaovagny délégué de vote koa sy misy mena vola koa ny délégué de vote ankoatr'ireo maro ny fanamarina izay notakiny mpiantsehatra ara-politika momba ny tokony hanatsarana ny fifidianana no tsy voaresaka mandrakandroany na teo aza ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana natria ny anteny-mera rotony tafarany teo miteraka aiay ho an'izotro mpifidianana izany raha ny fanazavana ireo mpanao politika hatrany zavatry nangatany le candidat raka amby folo milasa vaovao hoe ny révision code électoral ny session extraordinaire teo sy taitra am'zay fazakana sy nampidino misy zany satria fa misy volavolan-dalàna nataona ry Roland Rasiraka agnasara le code électoral sy taitra am'zany fotoana fazakana dikan'izany sy milasy vaovao zany io code électoral io sy mbola vaovao ny problème atseny mbola sy vaovao ny gouvernement de mbola isay kristiany io isany ny recommandation nataony vonina resapirenena indrindrandrindra koa i Macron rehefa niarahabany Andrzej tafananiny de mnanisy recommandation any koa hoe fampiresana reo fandiniana zay revo daholo ny zavatra sy mety tamin'ny élection igny sy zay reny tifitondra fazakana ty daholo recommandation nataony reny vonina resapirenena reny de ataonao ahoana moa etondrahanao an'izany satria izy ny mpamasa volany sany meny volany satria sy matoka ny zavatra hitsanga be de be ny recommandation raha iverenana tsy nahazo fankataovana tamin'ny vahoaka malagasy maro anisa ny nahalany ny andrajoelo filoam-pirenena raha toa ka mahery ny 520 isanjato ny vahoaka malagasy no tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoam-pirenena teo iny ankehitriny ny fifidianana soavavam-bahoaka indray no iazaka zany ny mpitondra fanjakana mba hanany ny maronisa ny tsimba zaza ka tsy hahavaozongozona azy amin'ny toerany mitoetra ny endrika tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny fanaovana amboletra ny fifidianana isan-tokana mba hahamariny toerana ny mpitondra fanjakana izay efa notsipahan'ny vahoaka malagasy maro anisa andro vitsy mialohan'ny ikatonany lisitry ny mpifidy vonjomaika ny tombo ny favitrian'ny ponina ary samy nametraka ny paikady anitanana ny olom-pirenena ihany koa ny kamina tsiraray avy ijandaniny tokony malina sy anaramaso ity lisitra ity ny rehetra manoloana ny kajikajy sy ny mety osika tahaka ny tranga tamin'ny fifidianana filoam-pirenena faranteo ho ny mpanao politika fanadidina nahitana fitombolana tahampavitrian'ny olom-pirenena nanoratra nijery ary nanamarina ny anarany tao anatin'ny listim-pifidianana raha nitatitra ireo sefokotany amin'izao andro vitsy tsy katonany lisitra vonjomaika izao favitriana izay vokatry ny fanentanana nataon'ireo mpiantsehatra isan-tokany toy ny mpanao politika fa raisamon'ny-pirenena fa ihany koa ny paikady napetraka ireo teny fotony ny tamin'ny toantelo dia navitrika ny olom-pirenena ary mazoto ny fidy ny tena fahavoazana manko zao ny any amin'ny seny mihitsy tsisy filianarana zay manao ny anarana tsara rehefa miverina avy any diso be tsy haiko na mahay manolotra na tsy mahay manolotra teny gasy fa zay zany manolotra adana mahamalagasy hoe ohatra atao hoe rakosa dia mova zavatra hafa tsy dia nana problème izahay fa amin'izao zany olona fa tonga misoratra efa maromaro no tonga ny problème kely teo aminay fotsiny misy an'le olona le lasa nikara mandeha lasa lavitra reny dia tsy tazainy na tonga na tsy tafiditra anaty listim-pifidianana fa efa miverina izy zao efa avy niasa dia tafiditra fa efa eo amin'ny 95% efa tafiditra daholo misy tonga ny olona manao taratasy eo aminay dia manontany zay nahazo karaha-pifidianana tsy nahazo karaha-pifidianana dia misy miteny hoe mbola tsy nahazo zay dia misava ny lisy tonga dia mampiditra zay tokony ayaka lesona ny seni manoloana ireo lesika sy tsikera samihafa avy amin'ny antoko politika sy firaisamonim-pirenena ary tompona andraikitra eny fotony isy ny fifidianana madio ho ny tompona andraikitra eny anivon'ireo commune betsaka ihany zany le olona efa tafiditra tamin'iny soratra anarana tamin'iny
fanangonana anarana ho an'ny mpifidy iny a lisy mpifidianana iny tamin'ny voalohany a rehefa averina avy any ansena izy de tsisy hita misy ara tena sefy fokotany mihitsy ata anatin'ny fokotany namotro manjaka tena sora sefy fokotany zay moa tompona ndraiky tamin'ny resaka recensement de verina avy any le lista tsy tao izy mianakavy mihitsy de zay zany hoe mba soiany fa mbola misy fotoana zany nanarenana zay zany zao ohatra hoe saturne keo zany zao de mbola nisy any renyle doublant anarana mitovy anakiroa reny sisa de nisy mihitsy zany hoe fahadisoanako hoan'izay voasoratra de rehefa vita ny refonte nataon'ny fokotany de nalefa tany amin'ny seni ary rehefa verina avy any amin'ny seni le izy de zao ny zavatra mahagaga hatramin'izay bureau de vote teto amin'ny commune Ampitatafika de miisa 10 rehefa nandeha tamin'ny présidentiel iny de nanjary efatra 976 de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fananinna betsaka veny maty sa ny enan'le taonan'ny ankizy efa 20 taona teo de lasa 9 taona indray ve sa fanontaniana mipetraka zay mbola tsy voavaly hatramin'izao satria zavatra tokony ho isy ny olona miteraka tombony taona isan'ny tetika efa nampiasaina nentina nangalaram-bato mialohan'ny fotoana teto amintsika ny fanamboarana an'ilay mpifidianana amin'izao efa misy ihany koa ny paipaika samihafa ataon'ireo manam-pahefana isan'ny tokony ahafahana mahazo fandresena amin'ny fifidianana ho avy ho ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Fa nisy teto olon'ny fitondrana ny teny mahitsy sy mazava mihitsy mikasika an'le hoe zay de tsy maintsy matafiditra 20 député ao anatin'io fifidianana izay ho avy io. Fa ny zavatra hita aloha raha zao formule mitranga zao dia tsy mandisy mihitsy ny eritreritray fa kajikajy azahoanany maro anisa ny anton'izao zavatra zao. Ny anaporofoko an'izany dia tsotra ihany. Maninona anao amin'izao fotoana izao no hoe neto andrenivohitra indray efa tamin'ny tiralina ty ve dia neto andrenivohitra indray mazoto be ary ambony be ny salanisan'ny olona tonga manamarina sy misaotranary anivon'ny fokotany. Fa maninona tao anatin'ilay 9 volana be ngarangidina ny teto andrenivohitra indray no ambany dia ambany ny tahany zany fanamarinana narina sy ny fisoratan'ny olona amin'ny lisy mpifidianana izany satria fantatra ry zareo tsara mitanjaka ry zareo amin'ny fitondrana na ny tokony fitondrana ankehitriny fa dia marefo manaporofo an'izany moa zany dia ry zareo io miezaka manao mpimaso amin'ireo vahoaka eny ambany tanàna amin'ity karazana fizarana an'ity jirona koa fizarana an'ity vatsina ankonana fanomezana karazana formation ity zany dia ahitana taratra fa mialohan'ilay fifidianana mety ho avy dia efa mandeha sady ny mpimaso isan-karazany dia efa miomana mialoha izy amin'ireo fandrotsahana an'ireo zay mety atao hoe mpifidy vaovao. Araka izany tokony ho mailo ny rehetra anamarina ny anarany ao anatin'ny ty lisy mpifidianana ity ialana amin'ny mety ho fampitomboana na fanovana tsy araky ny tokony ho izy ny listra amin'izao andro vitsitsika tona ny vonjomaika izao. Olona misy araky 12 no namony ainy ary 5 afa-tsy hita popoka raha ny antontanisa vonjomaika navokany BNGRC androany tokatrano maro avy amin'ny fokotany maro ihany koa no trabona ao afeno riveste vokatry ny rotsakorana tsy niato alina indy fanatetina. Noho ny fisian'ny ranotrambo tao Benenitra olona misy araky 12 no namony ainy avy hatrany ary olona 5 hafa tsy hita popoka raha ny taremarika vonjomaika voaray. Ranotrambo moa no fiteny tsika azy matetika dia nisy olona 12 araka ny voalazany zareo maty 5 no tsy hita popoka. Mbola tsy vokatra ofisialy io satria tsy fantatra ny zavatra tena misy marina fa no zay antony zay dia nanidinidany ny comité régional ny GRC ao amin'ny faritra Atsimo andrefana zay notarina andriamatoa préfet miaraka amin'ny ministèran'ny ponina ny directeur régional sy ireo ataoko hoe direction na service déconcentré rehetrarehetra voalaza ny plan de contingence eo ihany koa ireo mpiara-nonatoka amintsika nandeha nijery inona ny zava-misy marina hoe amindrindra amin'ireo hoe fahafoizana aina sy zany olona tsy hita popoka izany. Araka izany tatitra vonjomaika ireo olona 12 namony ainy sy 5 hafa tsy hita ireo vokatry ny rotsakorana tamin'ny alina tontolo niakatra ihany koa ny rano tao feno riveste tsy nisy ny ainana fohy tsy nisy ihany koa ny naratra maro anefa ny fahavoazana nateraka izany raha ny tatitra vonjomaika voaray ny tolakandro teo tokatrano misy 20 ahitana olona 7 no traboina
ao amin'ny fokotany ny Andranofeno. Olona raiky amin'ny 37 amina tokantrano, 100 ao amin'ny fokotany Amparatanàna. Natratra 470 ny olona traboina, avy amina tokantrano 223 ao amin'ny fokotany Ampasipotsy. Ho an'ny fokotany Savola, misy 530 ny traboina, avy amina tokantrano misy 770. Trano iray ao Amparatanàna no rava tanteraka, ary simba ny tetezana ao Ampasipotsy, lalam-pirenena vadimy. Nanamafy ny eo anivon'ny BNZRC fa tokony hitandrana trano ny sambatan'olona, hisoroana ny loza mety hitranga. Eo ny tsy tokony hialantsika amina trano, ny tokony hialantsika amina trano izay atahorana mety ny hirodanana, raha izay. Eo ihany koa ny tokony tsy lalaovantsika rano na ny andehanantsika amin'ny rano, na ranomamy io indrindra fa ny ranomasina. Satria matetika dia amina zavatra atao hoe azo ialana ihany no fahavoazana misy eo amin'ny tsirairay, ka dia manao ny fanentanana ny tenako, na dia miteny aho hoe ny fanentanana indray fa mitady tsy handaitra, fa na izany tsy atao mahakivy izany, fa manantena fa hiainy ny olona ary anatanteraka an'izany. Entanina trany, ho mailo ireo olona mipetraka amin'ny faritra manamorona ny rano, sy ireo mipetraka amina faritra avo, ahina isiny ny fiotsahana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahitana fiakarana hatramin'ny 2,000 ariary iray gony amin'ny simenitra. Raha ny hita eny amin'ny ireo tsena samy niara-ny fiakarana io avokoa, na ireo simenitra vokatra eto an-toerana na ireo simenitra izay afarana avy any ampitan-dranomasina. Ankilany nivadika ho Alpha Cimenta SA novidin'ny orinasa maorisiana sy indonésiana ny Cimentissa Madagascar, izay orinasa mpamokatra simenitra eto amin'ny tsika tanjona ny ahafahana manana faleovan'ny amin'ny simenitra eto amin'ny tsena anatiny. Raha ny fanazavana ireo mpandrara androany fanadidina. Niakatra ny vidin'ny simenitra eto amin'ny tsena anatiny hatramin'ny atombohan'ny taona 2024. Raha ny fanazavana ireo mpivarotra, fiakarana hatramin'ny 2,000 ariary no hita amin'ny vidin'ny iray gony amin'izay simenitra izany. Samy nahitana io fiakarana io avokoa, na ireo simenitra izay vokatra eto an-toerana, na ireo simenitra izay afarana avy any ivelany. Misy 7,3 alina dia 4,3 alina dia 2,3 alina. Teo aloha izao 2,3, 5,3, izao izy efa 7,3, 5,3. Arakaran'izay vidin'olona ihany. Misy mividy amin'ny gona, misy mividy amin'ny kilao. Raha malafo 50 taloha isaky herinandro, lasa 10, 20. Na izany, mora kokoa ireo simenitra afarana izay vidina manomboka amin'ny 4,3 alina ariary ny iray gony, no ireo simenitra vokarina eto an-toerana izay manodidina ny 7,3 alina ariary ny vidin'ny iray gony. Nanjary mirona any amin'ireo simenitra afarana araka izany ny ankamaroan'ireo mpanjifa izay hita ho ny enany fa efa mividy taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra io. Amin'izao zao mangingina aloha ny tsena, ohatra janvier février zany mangingina ny tsena fahavaratra. Importation aloha be petit kokoa, eny samy be petit ihany izy fa arakaraka le mahazatra an'ilay olona. Any importation izy tsaratsara kokoa, eny samy misy mahazatra anazy ihany zany. Raha anao dala aloha ny samy mety daholo ihany ny importation sy ny local, ny importation izay liquide, ny local izy orom-bato. Raha ny mikasika izay orinasa mpamokatra simenitra eto Madagasikara izay, novidin'ny orinasa maorisiana Gama Civic sy mpiara-miasa aminy avy any Indonésia ny orinasa mpamokatra simenitra Cimentissa eto Madagasikara, araka ny fampahafantarana ofisialy natao tamin'ireo mpanao gazety androany. Fampiasam-bola maharitra no ataon'izy ireo eto Madagasikara, izay mahatratra hatrany amin'ny 100 tapitrisa $. Tanjona ny anana fahaleovantena amin'ny vokatra simenitra, izany hoe iray tapitrisa taona isan-taona. Manana ny akora fototra amin'izany Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Alors, je dois vous annoncer que ny antony dia tena mihinan'ny Madagasikara sy mihinana ny zavatra atao eto aho. Ny zavatra tiako lazaina aloha dia ao anatin'ny filana fototra ao anatin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy ny simenitra. Izany hoe na manao ahoana na manao ahoana ny toetra raha ara-toekarena sy ara-politika dia mino marina aho fa tena ilain'ny malagasy hatrany ny simenitra. Efa nanomboka ny asa, efa misy ireo ekipa teknika any an-toerana izay mandeha manao ny asa. Ny lara-pahamehana dia ny amaly ny filana eto Madagasikara, fa raha kosa efa voavaly izay filana izay, raha toa ka mbola misy ambony dia vinavinaina ihany koa ny varotra any ivelany. à l'exporter.
tsy aivina iray amin'ireo orinasa tranainy teto Madagasikara ny orinasa Olsim izay novidian'i Semontis orinasa Maorisiana trany tamin'ny taona 2024 manodidina ny 7 taona amin'izao fotoana ny namokarany simenitra teto Madagasikara. Isan'ireo orinasa manana fotodrafitrasa antitra tamin'ireo teo ambany fehezan'ny Olsim ny tao ibikivaky nakaratra. Araka izany, mbola ireo samy mpandraharaha lehibe no manao ny paikady rehetra ahafahana mampivoatra ny famokarana eto an-toerana. Araka izany, mbola ireo samy mpandraharaha lehibe avy any ivelany no manao ny paikady rehetra ahafahana mampivoatra ny famokarana eto an-toerana. Tsy hita taratra kilany ny fampanantenana izay nataony Andry Rajoelina amin'izay famokarana simenitra eto Madagasikara izay. Fanomezana vahana ny fanafarana avy any ivelany izay lafin'ny ratsy ho an'ny toe-karena malagasy no mimbahana. Ankoatran'ny fampahalalam-baovao sy ny hira isan'ny mahaliana ireo mpiainy onjam-peo ny fiainoana tantara ny tantara izay nivoaka nanaraka ny fandrosoana ihany koa nentina na mpianarana sy nanabeazana fiarahamonina ary saika sarangan'olona rehetra no miaino izany ankehitriny. Fanadidina mikasika izay atrasendra fa akoatra io moa zany amin'ny mampilalao tantara anay dia manana tarika ihany koa zay antsoina hoe iray fiara izy io akoatra ny tantara amin'ny onjam-peo dia ao anaty bainina ny anadandrelina za dia bainina ohatra izay foana mifampitondrantsika sy raha hatramin'izay fahinana ie maninona bavonay za kôtikôtelina tso zangare sy mikôty azy zahatra sendra tafaraka fotsiny zay dia hoe andao amin'ny fahaterikodry dia ilaly ty tena tsy azoko mihitsy ny ovadiny langamy bavon'ny lako nefa raha zany ary ka lizy ngely izy tsy bavonay fa kozinina anay kozinina ny lahy taloha iny kozinina ny lisan'ny taloha iny ka zao teneniko lahy hoe ahoana mivola lizy tsisy inona no ataony lahy fa ela mafy be ela mipetrala tsara tsy mbola ampahafiry mibandy mifandona tamiko elahy za nahazo mention tamin'ny assez bien mahiteny vazala assez bien dia mipetra tsara zany ouais vaovao samihafa sy famakafakana fangatahana hira sy fandefasana hafatra isan'ny iainony maro raha ny eto Madagasikara ny onjam-peo tsy latsa-danja ihany koa anefa ny tantara na ny indray miseho izany na ny tantara mitohy anisan'ny tena mitondra anjara biriky eo amin'ny fiarahamonina tokoa moa zany ny tantara amin'ny onjam-peo na amin'ny radio satria mitondra fanabeazana misy resaka kolotsaina fampianarana sy ny maro hafa ihany koa ary tato aza dia tato anatin'ny taona vitsy niakatra be zay hoe fitiavan'ny indrindrindrindra ny tanora amin'izao fotoana izao ny tantara amin'ny onjam-peo mivoatra moa ny tontolo dia rehefa nanomboka nisy ny radio privé dia nandeha teny ny tantara dia nanomboka nipetraka tsy kelikely dia nanjary ohatran'ny nisokajy ohatran'ny hoe nisokajyn'olona antonotony sarangatonotony ny tena mihaino ny tantara ho fialam-boly dia nefa rehefa tateoriny araka ny tenin'ny sinezy amin'izao indrindra amin'izao vaninandro ainantsika izao dia tsy azo eritreretina intsony hoe saranganisa fa lasa mahaliana ny olony rehetra ny tantara ny antony angambany dia ataoko fa satria ny tontolo iainantsika amin'izao vaninandro izao dia misy zavatra maro mifamaofao be dia ao anatin'io tantara io misy ny fanabeazana misy ny fampitezana misy ihany koa ny fampitana amin'ny zavatra misy iainana eo amin'ny tontolo io tantara io nge indraindray na loko politika ary sorata amin'ny mpanoratra ao anatiny fa zany hoe anjarany tsirairay ny mandinika hoe za ve mety voadona amin'izay nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo ny taona 700 no nisy onjam-peo voalohany tany ampitan-dranomasina fa taty amin'ny taona 1,700 vao tonga teto amintsika izany ny radio Tananarivo izay nandefa ny fandarana voalohany 7 aprily 1,700 ankehitriny mahery ny 500 nisan'ireo onjam-peo manerana ny Madagasikara raha ny tarehimarika azy teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nanatona anao frera ny amin'ny momba ny fampitondrana ho mpiangonana zany ohatrany tsy mety aminy indray le kristianina sasany ao anatin'ny toroteny sy na mandehandeha eraky ny fiangonana sotraotra zany zay ny antony nanatonanay atao amin'ny biro mpiangonana anao zany amin'ny fandaminana zay rehetra problème be zay za moa hitanao amin'ny mafirera za mandinika hitako tokoa ny kristianina voaka miditra fa za sifa fa mety pokotra angamba zareo mampivoaka miditra azy ireny aiza izy menakavy mihitsy ake eo amin'le toroteny mihitsy ny tonga dia lasa mivoaka dolo ny sasany miakisy kely mitabataba eraky ny fiangonana tsy mety zao manakalo rakotra izy zay jerevy ny rakotra menana io religieuse kely alitany kely
fa io za vao revodeve aza zafady mety veforera amteny revodevena kely tsika nge tia vela fiangonana zao tsy maninona aloha io za vao revodeve mitoroteny mopeza mandokandoka azy tonga de apongoda be njakatra ay ataontsika fanao zany la ohatra manenona zainao anzay mba mitoroteny tsy voako mitoroteny io sady anaovako toroteny blabla eo nareo de miesina koa ny ray fiangonana de manahirana fa onda président fa ngam président mpiangonana afaka mitoroteny rehefa tsy eo mopera ve tsy rehako atao ihany io raha ohatra na de mba manome misimisy am'rakitra nareo rehefa ka vaovao mpiangonana filazan'zany le tisytainy tia ankoatra ny filalaovana ny tantara amin'ny onjam-peo izay manao fampisehoana tantara an-tsehatra ihany koa ny mpanao tantara izay nivondrona anatin'ny iaro-fiara entina ampialana voly sy anabeazana ampiaramonina fa ihany koa tohana sy asa soa amin'ireo fianakaviana fiangonana sy sekoly maro samihafa fanampanazavana mikasika izay asy fa akoatra io moa zany amin'ny mampilalao tantara anay de manana tarika ihany koa zay antsoina hoe iray fiara izy io akoatra ny tantara amin'ny onjam-peo de manao seho atsehatra ihany koa ary amin'ny titony maromaro ny seho atsehatra ho tanteranay manomboka ny volana avril ka hatramin'ny volana jonana aloha zany efa feno de feno ny fandaram-potoana ao anatin'izay seho atsehatra izay amin'ny akapobeany ahitana tantara misy fampimezana misy hirahira sy tononkalo ihany koa anatin'izay seho atsehatra irahanay eo anivon'ny tarika iray fiara izay anampy an'izay ihany koa zany faly lizy moa zany betsaka ihany koa ny olona mangetaeta hoe mba tiana ho iteny atsihatra ianareo mpilalao tantara sarotra ihany nefa manatotosa hoe tantara anatina onjam-peo no lalaovany eny atsihatra fa ho an'ny iray fiara de noezahana zay manakaikikaiky satria eny nge tsisy avion afaka ho tangenany fa moto minjera mety azo atao de sady tafiditra amin'ny asa sosy fiara-miasa amin'ireny sekoly fiangonana ONG ireny keo moa zany izay seho atsehatra irahanay amin'izy ireo ireny ka de anasanatsika ny fiara-miasa aminay amin'ny taky zany de ho avy tsy hoe araka ny tenen'ny sinezy teo manomboka any amin'ny faraparan'ny tapatapaka ny avril 20 avril eo de ho hitanareo mindalana eny any ankalazaina androany mardi gras andro alohan'ny fidirana amin'ny vanim-potoanany karemy ho an'ireo mpino katolika tao a Nouvelle-Orléans no nalaza indrindra ny mardi gras ary ny hitatra tsy kelikely amin'ny firenena maro ankavitsiana no mankalaza izany zany eto Madagasikara manokana fanadihadiana mikasika izay etiny Raza Fientsoa ny talata mialohan'ny Yerosona amin'ny alarobiny lavelona no ankalazana ny mardi gras tanjona araka izany ny omanana amin'ny fidirana tanteraka amin'ny vanim-potoan'ny karemy amin'ny ankapobeny fotoana inanana sakafo be araka ny mahatalata matavy azy misy ihany koa ireo manao carnaval déguisement sy ny maro samihafa amin'ny ankapobeny tsy mankalaza ny mardi gras ny malagasy no ny antony isan-karazany ao ny hoe no hitsy ao anatin'ny fety malagasy fa ho ihany koa ny tsy fananany iray aman-dreny no ny fahasahiranana ka miezaka ny sekoly mba tsy hanampy izany fandaninana izany Comme sekolinay de amma hoe sekoly école privée ny Vaovao expression française zany hoe tsy miankina amin'ny finoana de varie be zany ny mpianatray misy hoe musulmane de misy katolika misy témoin de Jéhovah misy FJKM de no ny anton'izay mba tsy hoe anelingelina le resaka fampianarana de hoe manelingelina koa mety asirena olona de zay ny tsy anaovanay le mardi gras mba hanajana finoana sasany zany de nataonay mihitsy zany hoe tsy mankalaza le hoe mardi gras zay na dia misy fifandraisany mivantana amin'ny finoana kristiana aza ny mardi gras dia tsy tafiditra ao anatin'ny calendrier liturgique fa ny alarobiny lavela no tafiditra ao ho an'ny faritra sasany any ivelany ny 7 andro mialohan'ny alarobiny lavela no antsoina hoe mardi gras ary misy manao fety ny andro sasany amin'ireo any frantsa tsy raisina ho andro tsy fiasana ny mardi gras fotoana anomanana mofomamy isan-karazany ary miankina amin'ny faritra tsirairay sy ny fomba mampanao no ahafahana manatanteraka izany fankalazana izany
eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray olona iray no maty vokatry ny fifandomana tao a Senegal fihetsiketsehana izay manohatra ny fanemoana ny datim-pifidianana filoham-pirenena any an-toerana izay nataon'ny filoha ny volana desambra ho avy izao. Olona telo zany izao no maty vokatry ny fifandomana izay niseho tamin'ity firenena ity, miisa 220 kosa ankilany. Ireo olona efa nosamborina raha ny tatitra voaray mihamafatra ny fifandomana. Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao teo ny fampalalam vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Université PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam vaovao. Université PEF. L'excellence à portée de main. J'ai Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.